sambaritsika manana an Jesosy a mirabantsika tsara avy aloha ohatra ny maimaika be tsika amin'le fotoana fa résumé kely fotsiny angamba no entina androany de mifarana amin'ny fotoana satria mivaly sasantsika tsy maintsy miala eto araka taratasy mahafinaritra tonga eto an'loko amen amen vofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifono manontolo rainay izay ny an-danitra rainay tsara indrindra be fitiavana be famindrapo Andriamanitra mendrika Andriamanitra lehibe ianao le rain Jesosy Kristy tompo sady rainay koa tamin'ny alalany nisotra tompo ny amin'ny fitiavanao androany maraina sotra ny amin'ny famindraponao androany maraina sotra ny amin'ny teninao androany maraina sotra ny amin'ny fampaherezanao androany maraina mifanairanao androany maraina fampijoroanao androany maraina ny fahafany mbola mandray teny avy aminao amin'ny alala mpanomponao tsara avy zay tsanganao ety aloha androany maraina makasitraka anao zay tompo mitenena famienanao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana tompoko halleluja ohatra somary résumé kely tamin'ny sabotsy no entiko androany résumé kely tamin'ny sabotsy satria misy zavatra tiako hoe atongavana ao ambadiky le fanoharana nomen'Andriamanitra Baiboly dia miteny hoe fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako nandray fahendren'Andriamanitra dia fahadalana amin'ny olona ary tsy ho azo ansaintsika olombelona hoe treretina sy hosainina velively ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fotoana tongavany amangy sy amaly antsika ny zavatra nafinaritra kely an'zay ohatrany hoe tsy mpanompon'Andriamanitra anankiroa niady ry zareo samy mpanompon'Andriamanitra lehibe ry zareo reo a ny anankiray le atao hoe Kenneth Copeland ny anarany dia izy tsy mahazoazo amin'ny beninina izy roalahy zany tsy ohatrany hoe tsy tena mifakahazo dia nararymafy ary Kenneth Copeland nararymafy a tena tsy tafavoaka mihitsy ohatrany hoe ahoana ary zany nampiasa nositra nampiasa ny teny rehetrarehetra tsy tao mihitsy dia mivanginy Jesosy fotsiny izy hoe atsovy beninina adano izy izy atsovy beninina fa any amin'ny beninina any amaliko anao Andriamanitra zany a teteny aminao hoe Andriamanitra tsy azonao terena amin'izay programme zany tsy fakazo apo fotsiny nareo a tsy dia olana aminy zany aloha fa amboariny io rehefa avy eo voatongo beninina nalitsaka teo mivavaka ao anazy tonga dia sitrana hono izy zay mivavolombelona nijoroany zany tao anatin'ilay izy toy izy hoe tsisy toerana mihitsiny a ka ahafahan'le maha olombelona tafatoetra zany ao anatinao rehefa novan'Andriamanitra ny natioranao anahaka azy amen sa tsy amen no zany androany maraina manana antoka fa tsika tsiray avy menakavy reto a rehefa novana toerana ho tonga zanak'Andriamanitra miaina tsara ohatrany zanak'Andriamanitra raha misy fihevitry nofo ao maha olombelona mbola mitady ivazizotra satria toetra mahazatra dia meteza amola-tena antsafidy anaiky ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ninona toetra anao mbola heverinao fa mety ary manana ny rariny ianao amin'izay fomba fijerinao matoa ijoroanao le izy ka tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy midika akory zany hoe mety ny ataonao fa miova amen nanao fanoharana mikasika momba ny vorona ny fahasamihafa ny fody sy ny voromahery tamin'ny sabotsy ny fody mihinam-bary mihinana mofo ny voromahery mihinan-kena frais ao ve hena fresh zany no hoan'ny voromahery fa ny fody sy ny vorona hafa rehetra mitsindroka izy rehefa mahita vary ndraindray mita valala kely koa misy fotoana mba mazototomana amin'ireny dia mihinana fa raha vao miakatra amina resaka hoe hena somary mavesabesatra tsy vita ny zalahy fa tsy maintsy voromahery ny appétit amin'ny voromahery no misokatra ao anatin'izay fa zao raha tiatsika hinan-kena ny fody tsy maintsy miova ho voromahery izy satria ny sakafo a tsy miankina amin'ny karazan-kanina hohanina fa miankina amin'ny mpihinana ny voromahery ny foronina mihitsy hinan-kena ary ny fody ny foronina mihitsy hihinana vary noho izany ny sakafo tsy miankina amin'ny hanina fa miankina amin'ny mpihinana
zay no mahatonga antsika tsy maintsy novaina ho tonga zanak'andriamanitra mba anovany apeti atsika andriamanitra. Inona moa le apeti fontsika mbola teo am'izao tontolo zao? Mora manota, mora makahala, zany zany le sakafo nofo zany. Manana pariparity kely ilaina mapety any am'le tontolo mapety ny sofina sy mapety ny fiainana. Reny zany a le karaza-kanina taloha, ohatra samy tiroka potomofo zao reny ohatra ohatrany hoe samy zay zany le apeti samy tiroka ohatra ny mampiavana, samy titoka, samy mpifoka sigara. Tena mitsotra aminareo fa io boroka io ane mampiavana, boroka na sigara. Tena aloha mety aty kely aloha nanina aloha de tona kely eo de raikitra de lasa mpinamana satria fampita afo ratsy. Azonareo ve tiako tenena te ozy izy Jesosy raha misy olo Kristy te olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny fiainam-pody fa tonga voromahery, miovatra amin'ny apeti sy ny fahazarana. Amen. Fa raha tsy miova ny apeti sy ny fahazarana de mitovy amin'ny teo aloha ihany ianao, fa zany hoe fody ngeza be fotsiny. Fainy amin'ny lanitra motany fa azonao amin'izay ngamba le zavatra tiany tompo tenena. Zany hoe idirantsika lalina kely le fahamarinanao tamin'ny sabotsy tao anaty fandraisana fa somary fohy ny fotoana. Noho zany raha tonga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tsy tonga izy hanampy anao aloha fa tonga izy hanovanao. Zay no mahatonga le fanovam-piainana miankina nankin'Andriamanitra tamin'ny natiora fa tsy tamin'ny fihinana. Satria efa diso teo amin'ny fihinana ny olona. Ahoana moa le olona diso teo amin'ny fihinana? Voaninana ny azy fahalalana tsara sy ny ratsy ny olona tonga de niova ny natiorany, lasa mpanota. Niova fahatsapana, fahatsapana ane niova fa le zavatra rehetrarehetra teo ihany. Zay mahatonga amin'laza hoe tsy niaina akory ny niova, na ny vary ny niova endrika, fa ny apeti mihitsy ny lasa niova. Fahatsapana le izy, fahatsapana lela. Vao nanomboka ninana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny olona, nihinana tonga de natsapa-tena hoe boridana zany. Fahatsapana niova le izy, niankina tamin'ny zavatra nohanina. Ka isika mila misivana tsara ny zavatra hohanitsika, ampidiritsika ao anatin'ny fiainatsika ara-panahy. Ny feo renao, fampianarana renao, namany ranao, amaritra hoe ho aiza ianao. Hitoreo misy rafi-pitaizana tranainy be reny. Tsoroko aminareo fa mafy tamiko fa na za koa zany mba nanana ny nataoko taloha amina toetra, amina fitaizana. Mafy be tamiko na olana ohatry ny lamba, na findrana ny lelatiora vaovao, satria ato amin'i Jesosy Kristy tsy manana rariny ianao. Raha nanalahelo na nameloka ny olona anankiray sy tahiry olona anankiray ao anaty, nefa fantatra hoe tena tsy rariny isany nataony. De amin'Andriamanitra raha vao manao an'izay ianao de anao ihany ny tsy rariny, fa le olona indray ara nombanina tsy nety ara nataony rehefa ianao mahafantatra amin'ny marina nefa miaina amin'izay tsy fahamarina le zavatra takian'Andriamanitra tokony hijoronao. Noho izany le afo ny fitiavana ao anatinao tokony hirehetra foana amin'ny fotoana rehetra, fa tsy tokony hisy antony ahafaty momoka amin'ny fanomponao amin'ny alalan'ny fanekenao hiverina amin'ny natiora efa nielanao teo aloha. Tsy mahasoa antsika ny miaina amin'ny fiainana tranainy. Rehefa olom-baovao ianao de efa lasa ny zavatra taloha ary tonga olom-baovao isika mianakavy. Zany aloha mahita olom-baovao tonga eto androany maraina be dehibe. Amen. Amen. Olona miaina ao anaty fanetretena, olona be fitiavana, olona misaina an'Andriamanitra, olona raha fandeferana number 1. Halleluja. Olona mavita mifehivava mangina amin'ny fotoana tokony hitabatabana, tsy tonga de miringotra be any amin'ny nofo. Hitanareo nisy fotoana nanontany an'i Jesosy, nisy olona nanantona pastera, mafy be mahazo anao izy, fa zao ny atao vadiko, tiny ny ataony ihany. Tantara eo zany le olona ndraisina, ny fahoriana eo atokantrano sy ny sisa. Fa zao sa tonga de nandray mesure hoe niany Jesosy koa tsy atakaliko ninina. Noho izany raha olona tsy mifora le manodidina de tsy maintsy zareo ny miova. Halleluja. Zareo ny tsy maintsy miova fa za tsy maintsy mijoro amin'Andriamanitra ao anatin'le izy de mivavaka ako. Ahoana moa zany fa ina moa mahatonga anao miteny an'izany? Anka misy fanasana amin'ny talata, de fanasana amin'ny talata io ho avy daholo le fianakaviana tsy mifora rehetrarehetra. Zareo misotro, migoka, mihinana sy ny etsetra.
fa za ohatrany tsy mahazo aina am'izany mihitsy tsy mety amiko zany fa tonga de niteny mihitsy aho hoe rehefa tonga nareo a de za lasa antrano iraisana tsinna satria izy mivady zany de le vadiny zany mbola tsy mitovy niveau aminy ara-panahy fa izy efa mandroso de le vadiny mbola tsy mandroso tsy fantatra ao le olona fa tsy tononoko le anarany fa mino fotsiny anao hoe le olona de raha ohatra ka sendrasendra an'izay anao a de anao zany le olona amen alleluia ataovy amen moa za le olona miova hoe tenena amen de mivavaka tamin'Andriamanitra tompo ahoana ny fahendrena ara-baiboly ampaherezana ny tiramatoto ty satria tena le zavatra rehetrarehetra zany mahakasika anao daholo ohatrany hoe rehefa mananina de ohatran'izao de nitantarainao zany zavatra misy rehetrarehetra tena le fahoriana fa tena tady ilatsaka ny ranomasinao de tady ampahery anao zany hoe tena mety mihitsy ny ataonao satria zany fijonao zany tadiavin'Andriamanitra vavaka de ozy izy Jesosy maintsy ana eo ampipipetrahana eo a io le voasoratra hoe zioga tsy zaka talohany enambady zany a de zay mahatonga baiboly miteny hoe tsara samy mpenakavy ny finoana am'izay tsy mitondra zioga tsy zaka ianao fa raha vo ohatra ka tsy pino ny vadinao de lasa zioga ho anao le izy zany hoe misy lalana ianao zany lasa lalana manarina anazy et surtout fa ianao vehivavy niditra tam'le lehilahy zay tsy maintsy hoe kenao satria teo amin'ny altara ny vehivavy tsy maintsy manaiky mivadiny ary ny lahy tsy maintsy vehivavy tsy maintsy manaiky ny lahy ary ny lahy tsy maintsy tia mivadiny karaha sendra tsy tia lehilahy ohatra fa niovy izy satria tsy any Jesosy tsisy afo ny fitiavanao anatiny lasa zioga ho anao le izy zany hoe ny rehetra tokony omeny nefa tsy ananany lasa ny aminao nitakina ny mezana azy mba tonga azy ho voasarika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra eto am'izay mipetraka le izy de ino ny fanontany napetrako tonga de image nation'Andriamanitra de zao ny image nation'Andriamanitra hozy izy ny tompo hoe hitanao izy antanio izy raha ho avy le fianakaviana ka tonga ho an-trano isotro to ka ananina sy ny etsetra de le mazioka tsy zakan'le izy de zao mafy be ao am-pony miatrika an'le izy fa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra eo maneke mivadinareo de tsy afaka izy ivoaka ny trano anao tsinitsinan'le fianakaviana fa tsy maintsy manatrika izy tsy misotro izy zay le fijoroana tsy mifoka izy zay le fijoroana fa mitsika izy am'izay vahiny misotro sy mifoka ho an-tranony tsy maintsy mitsiky zareo masinao kaikinao ziogo zany satria vehivavy izy hoazavaiko ansatso hazavaiko no entin'Andriamanitra ny saiko de hoana zao mantsy oa raha ohatra ianao ka mody miera ty amiko satria vavy natao anaiky ny vadinao de ny fonao ianao koa mba te hirevy efa ela tsy nandraindray fa mody manantona mpitandriny ianao hiteny hoe tena mafy mba anjoa fa za pino hiala sirika fotsiny ambava amin'ny pastera mba azo tsodrano ohatr'izay le fotom-pisainana tsy zioga le izy fa mpanota ianao mila mibebaka fa ny fafanafan'Andriamanitra manafaka ny hafa de fadiovany tananao Job 22:30 anafaka ny olomeloko izy ary mifadiovany tananao no aminjena azy rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy zakanao le izy zay le zioga tsy zakanao le izy fa mijoro ianao mitsiky mifaly miravo malahelo am-panahy ianao zany fa mijoro mifaly sy miravo miezaky mizara fifaliana sy le fitiavana fa hitan'ny olona fotsiny hoe tsy misotro tsy mifoka tsy mirevy tsy mandihy amin'ny iran'izao tontolo zao fa zany hoe mifanakaiky fotsiny ahoana kindry manahoana ny ana miresaka fa tsy le miavinavina be ozy izy ny tompo ny problème mahatonga ny filazantsara tsy miampita ozy izy eo amin'ny nofiny ampitany le olona n'le izy ataony partie le kristianisme hoe zay any Jesosy de nareo any Satana dikan'izay raha vao tsy mitovy firaiky-hevitra aminay de mifandona ny marina sy ny tsy marina non tsy any le izy fiainana ny kristianisme fiainana ampitaina amin'ny fanekena ho tonga fantsy ny fitiavana
miaritsy ao anatin'le zavatra mitranga ianao tsy tianao le izy inyle anao tsy tian'le izy iny nao fan'andriamanitra miasa de ahoana ny ataoko paster raha miteny rafozan-dako satria ny dadabe mihitsy ny tena mpigioka le dadabe mihitsy manome ohatrany hoe migioka de manasa ny zafikely rehetra ndao e de miaraka daolo de ahoana ataoko tsy zakako mijery an'le izy de io zao maintsy anazy ampisitro amin'ny anaran'i jesosy mitaitra be ianao rehefa izy manao demande eo meo maneke mivadinao arotsay le taoko ao anatiny ihany tompo tena tsy tenao an'izao fa no mibaikona ataovy mangidy anaty vavoniny iny sady eo zay anao tsy mitsodrano fa manao fosy izy jesosy misy toepo azo amarinina satria honena fanahy levitra lizy ara-panahy foana zany hoe lasa toka misy délivrance satria nomeny olona voafora sy ny ovafo le izy rehefa kelikely angidy eo ambavana iny iverina izy teny hoe lasa isaitsaina izy hoe ianona kosa tena nandritry n'le fotoana zany anara-maso fa tsy nandray mihitsy izy tena manaja n'le fivavahana izy raha ohatry ny rena mipivavaka mianao avy anareo angidy eo ambavana le izy ary tsy ndre mandeha misy zavatra ohatr' zany fa aveo le olona sady revo vety iny andana mitokatrano am'izay de idiovaravarana itomanio onatrehany jesosy am'izay de tonono tsirairay avy ny anaran'ireo olona sotro taoko hitany masonareo zay ne mahatonga an' jesosy hitanareo jesosy niara-ninana tamin'ny mpanota ozy izy ny baiboly tsy hoe ny sakafo mpanota nohaniny niara-mifoka tamindreo sy nasotro tamindreo fa ninakaniny izy zavatra azo nohanina teo am'le izy misy zavatra azo hohaninao fa tsy ary toka daholo aloha mibobonao anatin'ny fety fa mety misy henao misy hena ritra misy tsako koa ne mbola azo hohanina de izy mety netreretony olona hoe ntsy zay le mahatonga an'le préjugement diso misy olona zany miaritra ao anatin'ireny fa ty masoko mihitsy ny nahita fa ianina ao amin'ny hvkl tena nina tena olona teo amin'ny anina de hitako na andray tsaka izy de antanio toka ve ny sotrony fetako toka moa eo no voanenina satria tsy fantatra hoe tonga eo izy satria fa tonga any am'le dingana mahazaka izy mazaka izy anova an'le manodidina ivavaka ho an'le manodidina zavatra afo zany zavatra afo zany zaraiko aminareo zany zay le hoe tsy mitovy hanina tso no fody zany hoe raha misy fody tonga eo am'voromahery tsy mihinana amin'ny fihinana izy fa mety samy ao anala misy an'ireo na tsy mitovy hanina azy tsy toerana mihitsy ny amaritra ny fijoroana fa toepola izy tsy maharety aka oanareo azonareo ve le zavatra mitranga ka iny zany no tonga atsika ampianarina mba tsy tsaratsara foana mandaona atsika etretra eli rery niaraka tamin'le vehivavy mpitondra tena sy ny zanany tao an-trano ary elaela ihany zareo nikatotrano tao eli de ina zany nieritrretiny hoe indray fetra-paminany sy zareo ao iza koa ny eno aniny eo katotrano miaraka ny vehivavy mpitondra tena reny vetsefa satria eritreretinao hoe ohatranao eli ary tady dio fa tsy hoe volontény eliny nakany andriamanitra naniraka azy hoe makanesa ao amin'ny trano vehivavy mpitondra tena fa aona izy ny voatendry amelona anao resaka famelomana na tongavany eli tao fa tsy hoe mitady vady tsisy eran-tanàna izy ka sendra zara nisy ny ondanana teneniny eo akaikinao mba havoromahery am'izay hoe fanahy ianao matetika hoe fody na vorotsoloza tsy misy ny akoatran'ireo vorotsoloza miseho ivelany fotsiny hoe be volo de iny hitandroany ny vorona hafa manodidina azy de mietrehitra le vorona zany hoe lasa ngeza tampoka izy de mitsoka le anina fa izy matsiro hena azonareo ve fipetraka le tiako tenenina misy toepo mila tsy maintsy hovaina fanapahakevitra tsy maintsy raisina tsy name fanoharany jesosy hoe fody ianao na vorotsoloza ianao fa voromahery fa zay miandra an' jehovah ozy izy alely de mitombo hery toy ny voromahery ozy izy ka ny ohatry ny elatry ny voromahery ny ekarany zany hoe miakatra any amin'ny toerana hafa amanina voromahery ianao voromahery mahita ny tsita
zay lesitsika tamin'ny sabotsy. Voromahery any amin'ny firy 200 mètres any ambony any izy mahita trondro any ambany rano hotoliana. Dia mahagaga distance ianao zany tsy mahita io misy trondro, izy mahita hoe io misy trondro. Fa ny fomba ahoana tsy hoe ny abea masony ranomasy zany ianao zany tonga any amin'ny 200 mètres any ambony ve mety be masonao fa tsy mahita lavitra. Fa ny voromahery mety kely fa mity lavitra. Satria misy zavatra ananany masony tsy itovizany masonao, zay mahatonga ny fomba fijerena tsy mitovy. Vision. Fa inona le hery mampatanjaka ny vision an Daniel? Na tonga ny Daniel na afantatra ny nofo ny mpanjaka mba andanany manontany na olona ny olapandry aza ka ondana ray na toriny tsisy nofo mifampindry zany na mpivady eo ampandriana azy. Fa zao rehefa tonga ny fotoana anankiray nanokafana mason'ny olona manana relation amin'Andriamanitra, zay le puissance en communion. Alléluia. Navadika Andriamanitra ho vision teo mason'ny Daniel, ny dream na ny rêve tao anatin'ny mpanjaka, zay tsy fatany fa napahitana ny Daniel. Ary tsy vitany hoe napahitana azy any hoe ty le nofo, fa nidika ihany koa nomena. Double portion zany le izy. Ary anatin'io mahatery, andanany mivavaka dia misy zavatra tena mahatery nao dia tena Andriamanitra mavaleo. Tsy voatery amaly anao Andriamanitra. Mifanaraka amin'ny zavatra tianao na ivajitsy eo tsy ka ho tsempoka eo mandra-parivany andro. Zay volonté-ny ihany no tanterahany, zay mandriamanitra anazy. Itsoro vavolombelona kely aminareo, nisy fotoana mama nandeha nijery satria manao baolina leli dia manao mila godasy. Dia tonga tena tsena efa mivavaka izy be lohan'ny fotoana. Andriamanitra mba hampahitao fity zay le vavaka aloha ninga tena mba hitao fity zay ny tsena mba hitahitana mora fa ny fahafahany eo ampelantanana tsy voafetra mihitsy. Amen. Nozany Andriamanitra dia mba hoaka mba hifanandrify amin'izay zavatra tokony vidiana. Tonga tany dia nanontany 900 000 godasy ray. Mba latsao moa hoe 750 moa. Tena ndrikina le mpivarotra. Dia nody etrany dia tsy nahazo godasy ihany zany iry satria tsy ampiny teo ampelantanana. Ny antso pera manompo anankiray mahita toerana dia za mahita ozy izy toerana ary tsara lavitra 300 000. Efa ny trano dia teo zay vao tonga saina mifampijery andao hisaotra an'Andriamanitra fa mitsiko indraindray valim-bavaka. Rehefa mivavaka ianao ka misisika hoe tsy maintsy any Analakely dia indraindray ny sainao mieritreritra hoe Andriamanitra ve ny tsy nijery. Ka ile fampahitana fity tsy navela invidy ianao na 700 000 satria misy 300 000 any ambadika any tiany Andriamanitra. Halleluja. Zay ny ilana faharetana indraindray. Ny faharetana ao amin'ny fitondrana mba ahafahan'Andriamanitra mitahiry ao anaty fampahitana fity zay tena mendrika sy mabedy arak'izay vavaka na sandratra ao teo anatrehany. Fa za manome tsiny foana rehefa tsy mifanandrivy amin'ny zavatra hitany maso, ny zavatra mitranga fa nitsiko indraindray valim-bavaka. Halleluja. Lasa miova ny apety ianao, lasa olona tsy mavitrika, tsy tia tena ntsony ianao. Ity nofo ity zany ny zanak'i Adama zany fody daholo, fa ny zanak'Andriamanitra voromahery daholo. Tsy mitovy ny apety andreo. Ny apety ny zanak'i Adama eo amin'ny nofo. Dia ianao zany raha mahafantatra hoe mbola nofo be foana, tia tena tsy mafy zany mihitsy, mafimafy be rehefa ohatra tsy mandray anatra rehefa tenenina mba mangina fa tsy maintsy manakavaly foana satria boka mifanahy. Kizitizitiny eny dia ny olona efa mivongivona fotsiny mijery tia indray le ronangivo fa mivoaka. Menavy isaky mivoaka le ronangivo tsy sira. Ny hafa misotro an'ilay izy mangidy mivongivona satria ozy izy le voromahery mijery an'iny amin'ny fanetetena sy fandefena tsy fihinanay zany ohatry ny hafahafa zany fomba miangana zany Adama indray zany fa tsy Jésus. Tonga zany dia hitanao le izy na ianao zany matsapa tsy mahazo hainao anatin'le izy hoe nofo be zany ny teny zany. Dia ozy izy Jesosy maintsy mimpianana mandra-pahoviana ny aretako aminareo. Mety mametra-panontaniana tsika hoe ohatran'iza zany le fieretana tian'Andriamanitra ho tenena hoe miaritra izy. Miaritra Andriamanitra amin'ny toetra atsika, amin'ny tsy fahatakarantsika miaritra izy. Amin'ny fotoana iandrasany voan'ny fitiavana mbala amin'ny fahakalana mivoaka tampokany. Ny conjugaison anao mandrak'androany nefa firy-taona zay anao mipetraka amin'io Jésus toriana fampianarana eto fa mivoaka eo amin'io varavarana io tsy mihoatra ny Je suis. Tu es zany aloha dia efa tsisy. Il est moa zany dia efa lavitra. Nous sommes zany tena tsy. Vous êtes ils sont tsisy eo amin'ny Je suis daholo.
ahoana fatan'la Josue fa misy zavatra mitrano zany anana tonga dia manao réaction foana teroviana zany Andriamanitra vao mijery hoe atraiza ny tany fandeferanao ny tany fanetretenanao ny tany fitiavanao matetika ianao miandry amin'ny hafa ary angamba efa zatra omena dia tsy mahay manome tsony koa iny le teny ny fotoana mamalena metraka teny tany amin'ny tany amin'ny vavaka hoe rehefa feno Andriamanitra ianao dia tsy mahay mandray fakahalana fa matoa ianao manana préjugement makahalanao ny hafa misy voan'ny fakahalana afaka andray fakahalana ao anatinao fa raha tsy pietreretana mahatonga anao manana préjugement ao anaty zavatra négatif foana so angamba be dia be ny olona voa amin'ny angambany nefa rehefa voaka marina aika tsy zay le izy fotrany hoe za fotsiny kainy tena impira mba tsangana ny tanareo fa mba tratra zany za aloha fa tratra matety jereo masona ekinao aza amin'ny tsara hoe a mba tsy ho tsara iny tsy mareteka ao an'Andriamanitra alleloia hitanareo rehefa feno Andriamanitra ianao zay le izy rehefa tena miainao am'le natiora vaovao ianao lasa tsy apetianao tsony le taloha fa marikiriko anao inovy zao olona efa tena hoe fenon'Andriamanitra ny fitiavany tena hoe tonga dia alefa any amin'ny toeran'ny olona farany zay manana foletika sy pakahala dia tonga amin'ny voamiditra am'le akonao dia tsy mifakahazo iny alohany andeha anambadianao zany le akononareo zany efa nandrainy Jesosy daholy dia ny eo am'le akonana madio fo daholy mahay mifampiresaka mahay mifampiaino mifankaty tsara dia anao tonga dia le am'le akonanareo dia hoe dadaben'izy ireny sy nyrenibe no tena tsy mifakahazo sara belona mihitsy dia nianina indray ohatra le tantaran'le famille zany le story passé an'le fianakaviana vao idirana dia vao tonga am'le akonana indray anao mba mijery an'izy hoe antompo sa tsy antompo jerena izy rehetrarehetra tsisy manana fo tena hoe mba miombona sy ny karazana fa samy manana ny elehany dia jerenao tsara le izy ahoana tsara tsika zany ho aizitsika halleloia so dia misy zioga aloha ato hozy Jesosy hoentiny ziogako misy zioga sain Jesosy hoentina ianao le miova natiora io tsy mora ianao le miova natiora io tsy mora io mizavatra nazatra anao zany taloha satria le natiora novaina fa le nofo mbola eo am'le nofo ihany le natiora vaovao no mitoetra zay no mahatonga le nofo mireagira foana ianao efa mpanompo Andriamanitra lehibe eny ambony alitara vao manondrana satria voaka tampokeo le fody eo am'le fotoany andrandrana anao amoaka zavatsara iny mihitsiny eo mihitsy ndratra mahita hoe tena tsy izy mihitsy zany halleloia tsy mavitrika antsony ianao am'izany hoe akahala jangajanga angalatra isoloky iainany tsy fahamarinana anao zavatra tena hoe mampetiny nofo zany mba atonga anao hoe rendritretreny zany reny le appétit miova satria novaina le natiora lasa tsisy ifandraisany tsony olom-baovao olona tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha tsony lasa olona be fitiavana mora mandefitra mpamoaka vokatry ny fanahy amen ianao zany tonga dia Galaty 5:22 mandehandeha voatarafina tonga dia manana an Jesosy zany olona zany ary rehefa ianao manaiky ho feny Jesosy tsy andisy fanantenana an'Andriamanitra eritreretony ny révélation eto fotsiny zany ny enonao fa mampifinaritra anao dia tianao ny mizara an'le izy nefa mifonao tsy resy lahatra akory mampimebe tory anao mba fitiavana soany nefa tafotoana fotsiny tongotrotry le tonga le teo mipilipilitra hafa le tsy anala kely tsisy itovizana ditanareo manala baraka an'Andriamanitra mandra-pahoviana hozy Jesosy ny aretako aminareo miaritra ny eny tompo so dia tretsika reo hoe eo ambany fahasoavana ambany fahasoavana ka rehefa ambany fahasoavana dia zao ny an'ny tompo dia mahazo manatentsika tsisy nininona makay zay vao feny tompo daholo ny zavatra rehetra na ny safidy koa raha zany vao feny tompo mba heritrerety ihany misy responsabilité tokony ho raisinao an-tsafidy azakinina amin'ny fanamasina fanamasina tonga anampy ianao zany mahatonga amin'ny fanamasina zany mahatonga nay ny raha nandresy lahatra fa raha tsy ilaina tsony ny safidinao fa mety amin'ny tompo ianao ambany fahasoavana tsy mitory teny tsony zay ampafantatra anao hoe tia ny lalina tokony andehanana sy ny zavatra tokony atao hozy izy ny apôstôly Paoly
mandeana ozy izy Paoly ambassadeur iraky Jesosy zay ozy izy dia ina ny mesazy tokana nampitondraina amin'ny Paoly mihavana amin'Andriamanitra nareo mihavana amin'Andriamanitra ny fihavanana amin'Andriamanitra dia zavatra anankiroa ny dikany hoe fihavanana raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika tsy mahay manao na inona na inona fa ny dikany hoe mihavana manao zay mety amin'Andriamanitra ka le resaka zany misy ifandraisany amin'ny caractère misy ifandraisany amin'ny volonté misy ifandraisany amin'ny choix safidy sitrapo toetra reo no mampahazo aina n'Andriamanitra ka rehefa ianao zany miaraka amin'Andriamanitra dia mila mampifanitsy manaiky ampifanitsy ny ao anatinao eo amin'ny sitrapony dia mitarika anao fanahy masina hitanareo iny le lazaiko teto hoe Andriamanitra mitady fomba anankiray izy hijerevana anao jerevan'Andriamanitra ianao mety aminao sa tsy mety mety aminy sa tsy mety aminy eo amin'le dingana mapety azy nisy ehony aminao zay ny fatra ny fanambarana misy ifandraisany amin'ny fatra ny fanehoana ihany koa no zany rehefa mandraiky teny ianao ka mizavatra manova ao anatinao dia mimiakatra foana ianao mimiakatra foana ianao dia manompo karenao amin'izay ny fahaveloman'le voromahery ao anatinao eninao mihitsy hoe tsy za tsony zany velona zany tsy le fody taloha tsony zany tsy le fody mikopaka be vao mandeha lavitra manao trao ny elana raha zany tsy tonga lavitra fa le vao mikopaka itely fotsiny tonga dia mitsahatra mitombo ny fiadanana mitombo ny fitsarana amen manomboka tsy manilika sy manome tsiny ny hafa ianao satria tonga amin'le perfection takian'Andriamanitra lasa honena mpanota ianao fa tsy sorena amin'ny ataony reny rehetrarehetra reny karazana indice amen'le toetra daholo hoe mbola misy zavatra tsy mety eo anatinao ko tokony hovaina zany no mahatonga ny toetra an' Jesosy mazaka honena mpanota mavita maharitra mijery an'i Saoly eo ampanenjaina kristianina fa mahita azy ho tonga Paoly anovany maro an'Andriamanitra tsy marety akao an'Andriamanitra tenenina eo akaikinao mila tanteraka ohatran'i Jesosy ianao raha mbola tsy mitrangy zay hoe dia mivavah mafy satria zao ny lazain'i Jesosy hoe aoko tanteraka ianareo tahaka amin'ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra pastera koranga dia tsy maintsy zany foana ave zany izy ty zany izy ty amen fa mijery mpanota ianao dia andre honena azy ny fanahiko fozy izy ny tompo farany betsaka ny kristianina mireagira amin'ny nofo izy efa ara-panahy fa tsy hainy mampiampita an'le zava-panahy fa misaringitra amin'ny nofo fandraisany an'le teny ty problème ty mety ianao ao anatiny za ao anatiny 8h30 déjà tsy afaka tsika mihoatra tsony amen ahoana fipetraka le izy tsy akako mihitsy ny tsy tiako tsy mahafinaritra mihitsy le izy manina many ranofo le dia efa manomboka misy voan'ny fahakalana manomboka mitady iseo sady ianao mihitsy mahafantatra hoe tonga dia fenofeno hiavonavona ny ramose raha vao misy avinavina raha vao misy réaction aranofo dia tsy misy fanamarinana ara-panahy aza raisina aranofo ny adinao nidinao amin'ny ara-panahy foana metezany heritena sy andevitra honenany hafa ao anaty loaly dia manomboka ho hitanao amin'izay fa ho fantsona délivrance sa mandehandeha zasy ianao tompoky lasy tompoky vavy halleloia tsangany amin'ny toerana misy anao dia vafany amin'ny lanitra ny tananao sotra tompo androany ny amin'ny fitiavana sy ny famindrapo sotra ny amin'ny fotoana tamin'ity marain'ity ny amin'ny fitiavanao zay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia rahina mandrakizay tompo ny anaranao amin'ny anaran' Jesosy amen mahazo toerana vetivety anao fanatritsika ho an'ny tompo aloha ndrasantsika tsodrano dia hivoaka nytevitra ity sika halleloia ny fotoana tsika mariany fa noho ny amin'ny antony maro samihafa dia tsy misy fotoana tsika zany raha pitso talata fa ny alarobia no atao sady sekoly tokantrano no sekoly mpanambinana ny sekoly mpanasitranana amen amin'ny larobia zany raha pitso ohatrany tsy azo tsika eto fa ay lakamisy no aloha ataotsika fanambinana lakamisy ary tonga dia atao fanambinana fa ho ataoko larobia le tokantrano zany dia tonga dia miditra pasteur ny lakamisy larobia zany tonga eto fa talata tsisy toy ny androany dia afaka mafeon'androany amen larobia maraina zany tsika eto dia lakamisy maraina sekoly mpanambinana miaraka amin'ny pasteur Jao dia ny somariva ao amin'ny trampokona laky alliance ny sabotsy maraina fanasan'ny tompo misy fanasan'ny tompo alohan'ny tsoromandidy vita rava amin'ny sivipile tonga dia mitany zotra mandeha ny tsoromandidy daholo mpianakavo rehetra zay mandeha fa tsy mijanona satria mainka amonjy croisade iarahana misy mazava amin'ny miaraka amin'ny zokrato ny sabotsy ariva dia lady maraintsika eny amin'ny toerana anankiray ny trampokon'olona indray mamarana azy amin'ny
ralia o taxy efa mahazaratsika ihany hitantsika tsara iavy ny tompo mitsangana amin'ny toerana misy ianao dia fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka mpanjako misaotra raiko mendrika ianao mifiderana fianao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo manjaka tanteraka oamponay rainay tsara indrindra ianao tsisy elanelana tsisy tokony atahorana satria efa ray ianao zao dia zanakao zay tianao zay ary fantatro Andriamanitra fa ianao le tsy manary andalany ireny ianao le rehefa tia dia tiany ianao hatramin'ny farany ianao le mahay miaraka aminay ianao le manona sy manampy anay tsy zavatra mampatahotra zany zavatra natao iainana zany ananay rispo fotsiny androso bebe kokoa hiaraka aminao sy anome zay nainao sy takinao aminay saotra satria fantatro fa miasa amin'ny fiainana isan'andro ianao tahiny tsirairay avy ampijoroany tsirairay avy toany tsirairay avy okiseo ny fiainany tsirairay avy ny voninahitra ao manao rery ny voninahitra tsy fakasitrahana mandrakizay iray minao fa ny marary rehetra androany dia ny sitraninao ny olona rehetra androany dia ny vahanao ny sakana rehetra androany dia ny sokafanao indray ny lala mpampahitana fity inoko tompo fa voro mahery daholo ny ato an-trano tsisy ray aminay reto ka ho raraka izany mandrakizay ary naizanaiza misy anay hijoro ianao anotrina anay foana ary vokatra zay fanotonan'izay mahomby amin'ny lafiny rehetra satria tsy noho zahay fa noho ianao Jesosy miaraka aminay mandehana ary fahitanareo ny Jehovah ka ianao nareo ampamirapiratra ny tavany Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo any Jehovah ka nomenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavana mpitsikitsikina be fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo amen. Veloma tompo